Aleloia, faly miarabanao indray ry havana amin'anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo ary dia ampitomboina amintsika, ampitomboina aminao mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alohan'ny vavahantsika miatrahantsika izao fizarana izao indray dia omena ny lohateny izay hitondrantsika ny fanazavana ny teny avy amin'ny fanahy masina. Hoy indray zany ny Tompo amintsika androany, fanontaniana izay apetraky ny maro moa zany ity tsy amintsika amin'izao fotoana izao ihany fa hatramin'izay efa nandehanan'i Jesosy nanirahan'ny mpianany zany dia efa izay fanontaniana mipetraka hatramin'izay ka hatramin'izao hoe amin'anaran'i Jesosy ato hoe iza ary aiza ihany ilay Yesoa Masia. Yesoa Masia, Jesosy Kristy zany, Yesoa Masia ny anarany amin'ny Hebreo, Jesosy Kristy torianareo fa ho avy. Averiko izy teo zany hoe iza ary aiza ihany ilay Yesoa Masia torianareo fa ho avy. Zay dia fanontaniana apetraky ny olona rehetra zany hatramin'izao, indrindra moa zany apetraka amin'ny tsika koa, fanontaniana apetraky ny ianao izay miaino na izaho izay mitory koa dia miteny aminao amin'izay koa zany hoe iza. Za moa zany efa mahafantatra, zay mahatonga namana mizara aminao ary aiza ihany. Ilay fanontaniana faharoa zany no efa ambara foana azavaina amintsika tsirairay matetika fa ho avy Jesosy hiverina izy aka ny anazy zany zay matoky sy mino mitahiry ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ka zay no entintsika mbavaka zany alohan'ny hizarantsika ny ten'Andriamanitra, hivavaka tsika tompoko. Eny ry Ray any an-danitra, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, miantso anao zay midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao, ary indrindra fa manantona anao sady amin'ny mpanetretena, mifona aminao amin'ny tsy famendrena rehetra. Indrindra raha tonga izany fanontaniana izany dia izay tsirairay avy no manontany hoe aiza ihany, iza ihany ary ilay Jesosy, aiza ihany ilay Jesosy Kristy izay milaza fa ho avy, hany ka reraka kivy ny olona maro, variana kamo ary ao anatin'ny torimasom-panahy, torimason'ny vatana. Ka zany no hifonana aminao Tompo, fona aminao amin'ny fahalemena rehetra, andrika mitodika Tompo, mitodika amin'ny fiainan'izao tontolo izao, amin'ny fanao ratsy rehetra, ka dia mifona aminao mangataka ny ranao Jesosy hanadio tanteraka anay tsirairay avy, mangataka aminao manokana diovy ny tanako, diovy ny tongotro, diovy ny masoko sy ny sofiko, izay tsy araka ny sitraponao, mangataka ny ranao hanadio tanteraka, ary diovy ny fisainako sy ny foko mba hadio tanteraka ihany koa. Dia mangataka ny ranao Jesosy andoro ilay ranao ny tena mandoro sy manafaka, manapatapaka, mandoro izay tsy anao rehetra amin'ny fiainako, amin'ny ataoko rehetra, ao amin'ny atoko sy ny amin'ny ankonako indrindra amin'izao asa fitoriana izao. Okenao no iseho, voninahitra ao no iseho, ka dia mitenena indray fa vonika ihany izay mpanomponao. Aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao irery ihany, ary aoka tsisy ho tenenina afa-tsy izay sitraponao irery ihany. Fanahy masina, tenena araka ny fombanao amin'anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Dia arak'izany ny lohateny izay fampizarantsika zany dia hoe iza ary aiza ihany ary ilay Yesoa Masia, Jesosy Kristy torianareo fa ho avy. Dia alohan'ny hamakiko ny teny moa zany dia efa arak'ilay teny teo fanontaniana betsaka ataon'ny olona ary mahatonga ny olona misalasala, satria efa hatramin'izany tamin'ny andron'ny mpianatra nefa manontany ny olona zany dia efa mahita fa tsy voavalina izy dia miembotra. Fa ny mpianatra Jesosy, fantatsika tsara hoe ahoana, raha mety tsy mahafantatra koa ianao zany, fa ny hafaran'ireo mpianatra ireo dia nakabeazany ary dia maty martiora, novonoina no ny finoany fa tsy niembotra ireo ary tsy niala, satria fantany ilay hoe Jesosy Kristy izay toriany izy nahita ary izy mahafantatra tanteraka. Ka izay zany no mbola ambara amintsika hoe iza ary
ny fanazavana an'le izy moa zany efa be da be no fampafantarana tsy andeha lavitra amin'izay tsika fa hoe aiza ihany koa fa eo am-piandrasana an'le izy le miverina mihitsy zany satria zay nitoriana amintsika foana hoe ho avy Jesosy miomana mibeba diovy ny fiainanao fa ho avy izy ka rehefa ho avy izy dia aka izay olona izay anazy ny anazy zany dia izy izay olona mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana izy le mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana tsy hiakatra tsy hoe fiangonana tsy trano fiangonana na olona ao anaty fiangonana no hiakatra fa ny tempolony ny olona tsiraray izay tiany hoe masina izay masina ihany ozy izy no hitan'Andriamanitra vakitsika ny ao amin'ny liko toko fa 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo efa fantatsika ihany le tantara fa vakitsika zany izy manomboka eo amin'io zany minaran'i Jesosy amin'ny hoe eto amin'ny lohateny hoe fanoharana ny amin'ilay mpitsara sy ilay mpitondra tena ary nilaza fanoharana tamin'izy ireo Jesosy ny amin'ny tokony hivavahana mandrakariva ka tsy ho reraka dia hoy izy misy mpitsara tao an-tanàna iray izay tsy natahotra an'Andriamanitra sady tsy niraharaha olona ary nisy mpitondra teny iray tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ny teny hoe omeo rariny ao eo anoloan'ilay manana ady amiko tsy nanaiky ilay mpitsara aloha fa taorian'izany dia niteny ankapo izy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy miraharaha olona mba omeko rariny ihany mpitondra tena io fa manahirana ahy mba tsy ho avy hanorisory ahy tsy misy farany izy ary hoy ny tompo enoy ilay lazain'ny mpitsara tsy marina fa Andriamanitra va tsy hanome rariny ireo olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa ampiandry azy ireo ela va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny aingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy amen. Zay zany vaky teny voalohany enotsika teo ny vakitsika dia araka ny efa fantatsika ilay tantara mampitahy zany ilay mpitsara tsy marina sady tsy matahotra olona ohatra izy tsy matahotra an'Andriamanitra sy ilay mpitondra teny. Ilay mpitondra teny io zany ny dikan'izay mety maty vady izy mety tsy manambady mety mananjanaka koa ve sa tsy mananjanaka fa tena hoe ao anatin'ny fahasahiranana zany ary zay no nahatonga azy hoe andeha niazakazaka isan'andro mihitsy ngambany raha filaza azeto hoe nitaraina sy fiteny mahazatra antsika teny frantsay dia hoe tena hoe ny insiste eto dia hoe ary nilaza fanoharana tamin'izy ireo Jesosy ty zany Jesosy Kristy eto amin'ity liko fa 20 ty talohan'io raha mamaky ianao zany manomboka any amin'ny 12 fa 13 any ny liko dia efa fanoharana be da be nataon'i Jesosy be da be mihitsy ny fanoharana nataony ampahafantariny ny olona ary rehefa manomboka fanoharana Jesosy Kristy dia lazainy foana hoe izao ozy izy ny fanjakan'ny lanitra fa toy izao ny fanjakan'ny lanitra zany hoe ny fanoharana zany dikan'izay fanoharana izay amin'ny teny frantsay koa dia hoe parabole misy zavatra oharina ao zany raha misy zavatra oharina dia zavatra anankiroa no oharina dia ny zavatra fanoharana eto dia ny fiainana any an-danitra sy zavatra ety an-tany. Rehefa manao fanoharana zany ny tompo dia mampitahy ny any an-danitra any izy tahaka izao ozy izy ny any an-danitra tahaka izao ny fanjakan'ny lanitra tahaka izao ny fiainana any misy zany lanitra zany fa zao tantaraiko anareo dia mampitahy izy mitovitoy amin'izao zany fanjakan'ny lanitra zany dia zay zany natao hoe fanoharana. Ny fanoharana koa zay tsy nameny lohateny amin'izay fa ny fanoharana tena hoe manazava ny hoe fiainana any an-danitra dia ny bokin'ny Apokalipsy. Ao amin'ny Apokalipsy io dia fanoharana tena manambara mihitsy hoe misy zany lanitra zany
misy zany Jerosalema vaovao zany a, iza le ray any an-danitra mipetraka eo amin'ny voninahiny, iza le zanak'ondry mipetraka eo tanakavan'Andriamanitra, iza le Jesosy Kristy manahoana zany Jerosalema vaovao zany a, manahoana zany lanitra zany a. Zay zany a, tena hoe io a dia tena fanoharana mihitsy io a, ny amin'ny apokalipsy io manambara fa misy ny lanitra ary zay ny tanjona zay iantsoana ny vahoaka zany. Dia eto zany le fanontaniana, iza ary aiza ihany? Dia Jesosy moa zany efa fantatsika fa izy ilay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, dia ny mpianatra nahita anazy nafantatra azy a, dia nahita azy niakatra tany an-danitra, dia hozy ny anjely hoe tahaka ny nahitanareo azy niakatra iny any mbola iverenany, haka anareo. Jesosy koa mitantara an'izany vakiantsika kely a, eo amin'ny Luka 1:20 kely eo ny amin'izany. Fa zay zany a no tokony tena fantarintsika hoe aiza ihany ary, eo a no tena hoe fakapana amin'ny olona. Any amin'ny Luka, any amin'ny Matteo 5:20 a, dia fantatsika ny amin'ilay vitsiny 5 adala sy endry hoe aiza ihany. Ny andry a, na dia efa niomana ihany ary a, dia samy resy tory. Eo zany a mila mitandrina mihitsy fa zay a no mahavoa ny olona ankehitriny. Tsy hita ilay Jesosy, tsy hita ilay Andriamanitra any amin'izay misy hoe aiza misy an'izany famantarana izany hany, ka mihazakazaka ny olona mamonjy famantarana hoe ino misy mpanompon'Andriamanitra fa ny manao fagagana, manao famantarana, dia manao zavatra hafa mihitsy ny zavatra fanaony, fa any misy, any angamba le Andriamanitra, any angamba le Jesosy Kristy, izy angamba iny misy dia miteny mihitsy hoe za le izy. Dia mihazakazaka makany ny olona satria miteny efa naheno ihany koa aiza ary iza ary lizy, iza ary lizy, zay fanontaniana. Fa ny fanoharana nataon'ny Tompo a, ary Jesosy moa dia niteny mihitsy hoe ny fanjakana lanitra dia eo afovoanareo, efa eo aminareo izy, eo afovoanareo, iza lizy. Tamin'izay izy niteny zay Jesosy mihitsy niteny hoe izy ilay Jesosy Kristy, izy ihany ilay fanjakana lanitra, ary izy ihany koa ilay niteny fa izy ilay lalana sy famarinana ary fiainana, tsisy makany amin'ny ray, tsisy makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalany. Any amin'ny Jaona 4:40 any zany misy an'izay. Ka zay a no mila hitandremantsika zany amin'izao fotoana izao a, dia variana ny olona satria tsy hita ilay hoe Jesosy Kristy milaza fa hoe ho avy. Izay torianareo hoe ho avy Jesosy, nefa aiza ihany? Fa betsaka no nitory izay, fa nareo koa mbola miteny ankehitriny dia kamo ny olona malaina, ary indrindra miandry ilay valim-bavaka. Satria moa zany ilay valim-bavaka amin'ny olona matetika dia vahaolana amin'ny fahasaranana, vahaolana amin'ny zavatra hita ety an-tany ety. Fa ny tena takian'ny Tompo dia ny ahavelona ny fanahintsika ho tafiditra any an-danitra. Zay zany a tonga dia raisiko eo amin'ny andininy 5, andininy 9 azafady. Aroy ny Tompo, enoho izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra va tsy hanome rariny ireo olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa ampiandry azy ireo ela va izy. Jesosy manome an'ilay fanoharana, mbola velona izy tamin'izany hoe ampiandry azy ireo ela va izy. Fa tia ilay mpitondra teny tia tsy tonga dia nahazo ny valiny teony eo, zay ilay hoe mila maharitra mivavaka zany dia miandry ny valim-bavaka. Fa moa ampiandry azy ela va izy. Dia zay ilay fanontaniantsika hoe aiza ihany ary, fa miandry zay. Ny tena tian'ny olona moa zany dia tena hoe hitan'ilay hoe Jesosy iny ho avy, ary zay mihitsy ny tena fanantenantsika hoe raha tonga tokoa ny Tompo. Eo zany eo ambany eo, moa hita finoana koa va izy, eo ambany izy hoe kanefa raha avy ny zanak'olona hozy izy, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Satria eo zany no vakiantsika manaraka hoe ahita finoana tokoa, hoe hiandry an'ilay valim-bavaka, hiandry an'ilay fahasoavana ety an-tany fotsiny any ka manaraka olona, na miandry
Ny mirakla moa zany manao fahagagana ny tompo, manao mirakla, manao fahagagana ny tompo, fa zay no iazakazahany olona matetika ka any ka voafitaka ny olona satria tsy maharitra raha sendra tsy mahazo an'izy eo na mahazo satria ny devoly koa mahay, ny satana mahay fantatsika tsara fa zay ny tena ataony etỳ an-tany, manao zavatra betsaka izy. Ary zay ovakitsika eo amin'ny Salamo 7:7 fa eo le fakapanahy zay nahazo any Asafa nanoratra ny Salamo io zany. Vakitsika aloha zany ny Lioka 1:20 ny 7 ka hatramin'ny 7:10 ahafantarantsika hoe maharitra tokoa ohatra ny ahoana moa zany ilay fiandrasana, zany hoe fiverenan'ny tompo amin'ny fiaviany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny lohateny eto amiko eto hoe ny famantarana ny haviany farany. Zany hoe misy farany zany Jesosy nefa ho avy, mety ho avy alohan'ny farany ve izy amin'ny faran'ny fiainantsika, ny farany koa mety hoe ny fahafatesana ny tsiraray avy, fa ny farany eto dia le farany izay ambaran'ny tompo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ny 7:20 ny eo amin'ny Lioka ihany. Ary nanontany azy izy ireo hoe mpampianatra raha oviana no avy izany, ary inona no famantarana rehefa tonga izany? Dia hoy izy, Jesosy zany namaly, mitandrema fandrao voafitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady laza hoe izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy. Raha andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy mbola miaraka amin'izay akory ny farany. Ary raha hoy izy taminy, isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany lehibe sy mosary ary arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Zany mbola nitenenin'i Jesosy koa zany amin'ny fiavian'ny farany. Any amin'ny Matthieu 4:20 tsy vakitsika fa manazava ny amin'izay koa. Ary ny fiavian'i Jesosy ozy izy dia tahaka ny tselatra zay avy any andrefana mankany atsinana na ny avaratra mankany atsimo, tena mandalo aingana, fa tsy misy miteny hoe ity izy na ity aho, za le Jesosy. Raha misy olona miteny an'izany zany dia efa tokony hieritseritsika hoe iza no arahantsika, so dia ho tonga any amin'ilay fandringanana. Tena izy moa zany dia ny hidirantsika any an-danitra, any amin'ny fanjakan'ny lanitra araka ilay fanoharana teo. Na ianao zany tafiditra any an-danitra arak'izay fanoharana izay, zay no tiany tompo atao foana Jesosy Kristy. Mibeba dia mandehana araka ny fahamasinana, ny fahamarinana, miala amin'ny fahotana, amin'ny fahavetavetana, amin'ny fijangajangana, amin'ny lainga, amin'ny fanompoan-tsampy, fa zay na hidirantsika any an-danitra. Fa raha tsy izany ozy izy any amin'ny Apokalipsy araka ny teny teo, io no tena fanoharana koa. Ao amin'ny Apokalipsy raha tsy izany ianao izy dia ho any amin'ny mirehitra afo, any amin'ny farihy afo. Ho tsaraina araka ny asany avy ny olona, tenin'ny tompo zany. Zay zany le fanoharana, zay araka ny teniko teo, be da be ny fanoharana efa nataon'ny tompo aloha. Misy zany ny fanoharana hoe ny vary sy ny tsiparifary. Efa nahoana zay mahatonga ny olona tsy maharitra zany. Efa maninona moa zany le tsiparifary no ohatran'ny tena ohatran'ny hoe mitombo be dia lasa lava be noho n'ilay vary vetivety ary, fa maninona no tsy nongotana fa ozy ny tompo avelao ireo samy anireo ihany. Fa any aoriana any hongotana ireo dia hodorana ho may zany ireo. Mora ho hita ihany. Dia indray zany ny ratsy ohatran'ny hoe hita aingana ny ohatran'ny hoe mitsara sy miroborobo, fa ho levina ary tonga afo mandevina. Jesosy moa zany araka ny teniny koa fa hitondra afo izy, hitondra afo mihitsy izy andevina ny ratsy zany. Ka izay no mila hitandremantsika zany arak'ilay fanontaniana teo, iza ary aiza. Le iza zany dia arak'izay le tenintsika teo, Jesosy dia vakianao ato amin'ity baiboly ity zany, indrindra ato amin'ny testamenta vaovao. Amin'ny testamenta taloha koa efa manambara anazy. Ity baiboly ity zany tsisy afa-tsy Jesosy no ambarany ato,
fa ny tena ahafantarantsika azy raha ohatra zao anao zany vao manomboka hoe mandray an'ny tompo dia vakio ny Matthieu, Marc, Luc, Jaune ny asan'ny apôstôly ny indrindra ahafantaranao iza moa aloha Jesosy, dia toizanao hatramin'ny farany io ho fantatrao fa ay ilay Jesosy Kristy, io ilay zanak'Andriamanitra, io no tena mpamonjy sy mpanafaka, ary ny fanjakany dia tsy etỳ an-tany. Izay koa zany misy olona hoe mitoro ny tenin'Andriamanitra dia hoe mandeha amin'ny hiditra ara-politika, amin'ny ara-panahy na hoe mitondra ny anaran'ny tompo, fa tsy ao izy, tsy ao amin'izany izy, fiangonana ary tsy ao izy ao amin'ny fiangonana. Ny tempolon'ny Solomona ary ny ravany satria nanaovan'ny olona fanakalozana, nanaovan'ny olona fera fotsiny zany sy nisy atao. Ka izay fiangonana raha olona mpanao afera, raha olona mpanao kolikoly, mpandainga sy mpamono olona ny ao anatiny ao, tsy ao intsony ny tompo efa ravany ao. Fa aizany misy azy nareo izy ny tempolo, dia nareo ny tempolony masina, nareo ny fidiana, ao anatinareo izy ary ao aminareo. Tsika tsirairay avy no tempoly. Ka izay zany ampitandreman'ny tompo antsika. Dia arak'izay hoe eo am-piandrasana dia betsaka no miemotra, betsaka no matory, betsaka no misalasala, ary miteny hoe aiza ihany tokoa ilay hoe Yeshua Masia, ilay Jesosy Kristy izay torianareo. Fa rehefa tena miaraka aminy ianao arak'ilay amin'ny Luka 20:20 amaly vavaka anao izy, Andriamanitra hozy izy tsy mba mitsara tsy marina zany fa ame vavaka anao izy amin'izay irianao. Amin'ny etỳ an-tany etỳ zany fa ny tena tanjona ka tsahan'ny tompo araka ny teny teo dia avoavonjy ny fanahinao hiditra any an-danitra mba tsy hiditra any amin'ny afo be. Misy zany afo be zany ka izay no ambarantsika ihany koa. Ovakiko manontolo any ny bokin'ny Salamo 7:7 ahafantarantsika hoe manahoana moa zany ny toe-pon'ny olona na Iasafa ary zany izay mpanompon'Andriamanitra niara-nanompo tamin'ny Davida, dia saika ny bolisatra hozy izy satria nierikerika satria tô ny hafa ny mpanao ratsy ohatrany hoe ambinina tô tsara, fa ny tenany isika izay mihevitra mandeha araky ny fahatsarana famasinana tô ohatrany ela ilay valim-bavaka. Aiza ihany tokoa ilay Andriamanitra oviana ihany Jesosy no avy. Ka vakiko zany sady vakiko miandalana dia raha misy tokony hazavaina moa zany dia tonga dia hazavaina fohy hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:7. Eny amin'ny anaran'i Jesosy, eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely dia amin'izay madio fo. Eto zany izy dia mahafantatra tsara hoe ay Andriamanitra tena tena dika zany manamafy zany fa Andriamanitra sady tsara amin'izay olona ny fidiany Israely io sy amin'izay madio fo. Raha Israely tsy madio fo koa zany dia tsy marina aminy, ary raha tsy Israely ary isika, tsy zanak'Israely ka madio fo dia marina tokoa izy Andriamanitra ary tsara. 2 fa izao dia saika ny bolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diko, satria nialona ny preare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, fa tsy mba misy fanaintainana amin'ny fahafatesany, eny fatratra ny heriny, tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona rehetra, ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Izay zany ilay tenintsika teo hoe mandra-piandry an'ny tompo izay iverina dia mahitsy tsika ety amin'izao tontolo izao totrany hoe ny olona ratsy fanahy, ny mpamono, ny mpandainga, ny mpamitaka, nitotra mitana ny fitantanana, mitana ny fitondrana, mitondra ny firenena na mitondra ny fanakorontanana ihany koa, satria izay ilay izy hoe ahoana marina moa tena sitrapon'ny tompo dia mahita zany toatran'ireny olona ireny heverina toatrany hoe miadana arak'ilay tenenina teo hoe ilay tsy parifary izay mitombo aingana, ary indraindray ary toatrany hoe ngeza lehibe noho ny tena vary ireny. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany dia ny fireharehana no rojo iambozonany, ary ny fanaovana ankeliny ny lamba hitafiny. Hitantsika zany raha tsy mitodika fotsiny tsika
amin'ny firenena malagasy eo amin'ny malagasy zany ao Madagasikara dia hitantsika zany fiainana andavanandro izay iainantsika. Bongo-tavy ny masony, mihoapapana ny hevitra avy eo am-pony. Ireo olona ireo rehefa dinihanao dia tena olona bongo-tavy zany ny masony, olona mahazo aina zany, velombelom-bolo satria mihinana dia mihinana mihitsy eo amin'ny fiarahamonina, ary mihoapapana hono izy ny hevitra avy ao am-pony. Manao resaka tsara izy, eo zany na mpanao politika izy na mpanompon'Andriamanitra, kanefa tsy mihevitra afa-tsy ny tenany. Eo miverina kely amin'ny mpanompon'Andriamanitra eto zany tsy hoe hifanenjika amin'ny samy mampanompon'Andriamanitra, fa misy mihitsy amin'izao fotoana izao dia ilay mpanompon'Andriamanitra indray ny ondry, te handry mpikarakara ny ondry ny antsoina ny zanaka ny mpanompon'Andriamanitra, fa reny ondry ireny ny tangosany zareo. Ireo ny volosany eo ameo ny fahafolo-karena, efa tsy mihinana ireo olona mbola takiana fahafolo-karena. Manao anniversaire ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur, ny bisopy, dia ny olona ny manao cotisation, dia manao rakitra manokana ho azy. Nefa ilay olona ireo tsy mahantra, tsy mihinan-kanina, tsisy manao rakitra, fa ilay olona ireo ihany mbola manao rakitra dia mandoha vola. Mila mitandrina zany tsika, fa ao amin'ny eo zany tena tsy ovakiko eto, fa raisiko eto ihany hoe ahoana ny fitsaran'ny tompo amin'ny olona izay manao tsinontsinona ny mpitondra tena sy ny kamboty, ny mahantra zany. Ao amin'ny Exodosy 2:20, ny 9:1 sy ny 7:20, masika ny tenin'Andriamanitra ao. Any amin'ny Isaia 1:9-7, ny Timoty 1:5-7, dia any amin'ny Jakoba 1:9-7 manambara an'izay hoe mitandrema ny amin'ny fikarakarana ny majinika, indrindra izay majinika manaraka ny tompo, fa ohatrany hoe afatotra, fatorana hozy izy amin'ny vato amin'ny tendany dia arotsaka any amin'ny lalina any izy. Zany no fitsarana sady ahazon'ny olona zany izay manao tsinontsinona, izay majinika manaraka azy izy, ary indrindra ohatrany hoe mametraka vainafiko eo amin'ny lohany ka may hozy izy, ho may zany ny olona. Vakiko toizako ny tenin'ny tompo andininy aminaran'i Jesosy 9:9. Manimbazimba izy ka miresaka fampahoriana sy fanaovana keriny, avo vava izy. Zay zany io ilay resaka hoe mila mitandrina moa zany tsika hoe avo vava ny dikan'izany, tena olona manao tsinotsinona ny olona, ohatran'ilay mpitsara tsy marina teo mihitsy, hoe sady tsy matahotra olona no manao tsinotsinona olona ary mamono dina ny majinika moa zany ny tena hoe voatsindry eo. Ka zay no mila hitandremantsika zany. Eo zany no fanaon'ireo olona, le olona le hoe tsy parifary zany izay verina fa miendrika sy hoe milamina ny fiainany, dia zany nefa mifanaona. 9:7 aminaran'i Jesosy, manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany dia mandeha mitety ny tany. Zany hoe tsy menatra intsony izy, araka n'ilay teniny teo hoe aiza moa zany, aiza ihany le Yesoa Masia, aiza ihany le Jesosy hoe hiverina. Zany hoe vava manakatra ny lanitra zany dia manao tsinotsinona n'Andriamanitra mihitsy. Tsy misy akory zany lanitra zany, tsy misy zany Andriamanitra zany, fa dia manao izay tiany izy, manao izay daniny kibony. 9:10 aminaran'i Jesosy, izany no itodihan'ny olony akany aminy ranobe no goiny ireny. Dia izay no mahatonga ny olona mihazakazaka. Raha misy resaka olona amin'ny resaka politika, tsara ny resaka politika moa satria tsy maintsy miaina ao anatin'izany tsika. Mitondra ny olona ahoana moa zany ny hatsara ny fiainan'ny vahoaka, tsara ny fiainan'ny zanak'olombelona, fa asainy migoka ny ranobe hozy izy. Zany dia resa be zany, efa teneniny eo aloha zany hoe mitodika ny aminy olona, satria dia indray meny zavatra izay verina hoe azo sotroina eo eo. Fantatsika fa Jesosy izy no nanolotra ny rano, dia ny rano hozy izy ny tena fisotro. Dia raha misotro ny rano isika hozy izy dia tsy hangetaheta intsony. Ao amin'ny Jesosy Kristy ihany no misy an'izany. 9:11 aminaran'i Jesosy, ka hoy izy, ataon'Andriamanitra ahoana no fahalala, ary moa mba misy fahalalana ao amin'ny avo indrindra. Dia efa miteny mihitsy zany, manao izay tiany ataony zareo, manara-po any ambadika any, mieritreritra izy tsisy mahita,
fa Andriamanitra hozy izy dia tena mandinika ny fo sy ny vo. Mahafantatra ny ao am-pontsika izy tsisy miafiny ianao mieritreritra hoe manao izay tianao atao, indrindra rehefa izay no tena mampatahotra amin'ny fanarahana ny tompo rehefa manaraka an' Jesosy fantany fanahy masina indrindra mampafantatra anao rahateo moa izany raha tsy mety ny ataonao dia efa mibebaka ianao, fa fantatry ny mpanompon'Andriamanitra koa ny fanahy masina mampafantatra. Rehefa miara-mivavaka eo ka manao tsy araka ny sitrapon'ny tompo ianao dia tonga ny tenin'ny tompo, na teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany, na teny avy amin'ny fanahy masina, na amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, dia aseho an'ny tompo ny fiainany tsirairay avy, ka izay no mila hitandremantsika. Misy ny sasany izany hoe tsy mahita Andriamanitra, ataon'Andriamanitra ahoana ny fahalala, ary moa misy fahalalana ao amin'ny avo indrindra. Mieritreritra mihitsy ny olona hoe tsy mahafantatra na tsy mahalala ny tompo any amin'ilay avo indrindra izany, dia io ilay avo indrindra eo dia ilay Andriamanitra ilay ray any an-danitra any. Any avo indrindra izany, mahafantatra ny hoe avo indrindra izy nefa tsy heveriny fa tena mahita tokoa. Na ny ao am-po tsy miloaka ary izy araka ny teny teo, ny vo dia fantatry ny tompo. 12, indro ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Izay izany izy hoe olona ratsy fanahy, ohatran'ny hoe miadana izy dia mitombo harena, fa izay ilay hoe harena ety amin'izao tontolo izao. Raha vao mifaninana mitady ny harena ety amin'izao tontolo izao, izay izany mila mitandrina. Mpanompon'Andriamanitra izy, tantana fiangonana, marina izy mety manao fahagagana, mety manao zavatra lehibe, fa miaina ao anatin'ny mitovy amin'ny rehetrarehetra, mandeha araka ny fiteny hoe Rolls Royce, Mercedes, villa be firy no ananany, nefa ny olona ao anatiny ao mahantra. Mila mieritreritra ianao ho tsarain'Andriamanitra, tsarain'ny tompo. Miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Tsika izany tsy aty amin'izao tontolo izao, izany aloha dia katsahan'ny tian'ny olona rehetra, miheny fahalalantsika, miheny fahaizana, hikarakara ny fahasalamana, hikarakara ny fiainantsika, fa tsy ao anatin'ny fitadiavana. Raha manana miheny tompo, miheny fahasoavana manokana, dia hikarakara ny mahantra araka ilay teny teo izany, sy ny sahirana. Fa raha manao tsinotsinona ny majinika izany tsika ny sahirana, dia ho tonga ny fitsarana, ho avy ilay fitsarana, ka izay ilay fitsarana izay no mahatonga ny olona hoe tsy izy intsony izany ka dia manao jedan'ny kibony araka ilay teny eto ihany koa izany, 13. Aminaran'i Jesosy, foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako ny tanako tamin'ny tsy fananantsiny. Izay ilay hoe any ka azo ny fakapanahy ny olona izay miezaka mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, manadio ny fo sy manasa ny tanako amin'ny tsy fananantsiny, mba te ho tanteraka nefa mahita ny tsirariny ety amin'izao tontolo izany, indrindra raha tratra ny fakapanahy amin'ny hoe ny fananana hita eny amin'ny hafa, dia ohatran'izay tena ohatran'ny hoe foana, ohatran'ny hoe zavatra tsy nisy izany, ohatran'ny hoe aleoko tsy nanao ihany. Fa izay ny mila tandremantsika, vakitsika hatramin'ny farany, izany moa namakiana ny hatramin'ny farany ahafantarantsika hoe nanahoana ihany moa izany ny toe-po sy ny vokatry ny fahafantarana fa ho avy ny tompo, fahafantarana fa ilay Andriamanitra dia any an-danitra any miendry sy mamaly vavaka. 15 Aminaran'i Jesosy, voakapoka mandritsy ny andro aho ary faizina isa-maraina. Raha toa ka niteny aho hoe hiteny sahala aminy aho, dia namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra aho mba ahafantatra izany zavatra izany, kanjo sarotra tampoka izany. Mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra, ka azoko an-tsaina ny zavatra miandry azy. Amen. Izay izany izy hoe, dia indray mametraka fanontaniantsika hoe te halala hoe aiza ihany, hoviana ihany no avy ny tompo, aiza ihany ilay Jesosy Kristy torianareo, fa mila tahaka ny ataon'ny mpanompony laza ty nalohatra ny salama eto izany hoe mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra, ka azoko an-tsaina ny zavatra miandry azy. Rehefa tafaray amin'ny tompo ianao, tafaray amin'Andriamanitra, tafaray amin'i Jesosy, dia ho hitanao araka ny teny hoe ho samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo, ary ilay fanan'Andriamanitra dia ampahafantarinao hoe manahoana ny hafarahan'ireny olona ireny izay manao tsinotsinona an'Andriamanitra sy tsy matahotra izany. Dia vakiana 20 Aminaran'i Jesosy.
eo amin'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy ary aripakao ho ringana izy. Akory izay, raha indray mpimaso izy, levina izy, matin'ny zava-matahotra tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinitsinina, dia tahaka izany Tompo no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinitsinina rehefa mifoy ianao. Amen. Rehefa mifoy ianao, nataon'ny grand timo izany ty ianao Andriamanitra Jesosy Kristy. Rehefa ho avy ny Tompo dia ho tonga, ho ringana ozy izy, haripaka Andriamanitra ary ataon'Andriamanitra tsinitsinina reny ho levina, reny olona mpanao ratsy, mpanao tsinitsinina reny. Dia indray efa eto anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinitsinina, indray efa ampahafantarin'ny olona be da be ny nofy izay ilay hoe misy nofy tenen'Andriamanitra, n'Andriamanitra koa dia miteny amin'ny alalan'ny nofy. Fanazavaina teto izany amin'ny Daniela, ny amin'ny Josefa, ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro, ny amin'ny Jakoba. Miteny amin'ny alalan'ny nofy ny Tompo, ary izy hoe tsy mivatra amin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, dia mbola miteny izy ankehitriny. Ka raha ampahafantariny amin'ny nofy ianao izany dia tokony eritreretra hoe inona izany sitrapon'ny Tompo izany. Fa sao dia rehefa hifoy ianao izany dia ho anisan'ilay ho tsaraina sy ho levina sy ho ringana haripak'Andriamanitra raha mbola miazakazaka ao anatin'ny fahalotoana sy ny faharatsiana foana. 120 aminaran'i Jesosy. Raha lotika ny foko ka voatsindrona ny voako, dia kentrina aho ka tsy nahalala, eny toy ny biby ao anatrehanao aho. Raha vao mifonao izany, io mila tandremana, mitandremo mifo. Fa raha vao marary ny fonao, mitsiriritra, mialina, feno fahatezerana, dia tena ho tafasaraka amin'ny Tompo. Ary io tena eo mihitsy ny asan'ny devoly eo. Tandremo izy fa ny devoly izy dia mierina tahaka ny liona, matory eo ambaravarana fonao izy. Ary eo tena hidirana. Ary tsika vakiana ny any amin'ny Korintiana voalohany, 7:1-9 fa io no miresaka ny atao hoe fitiavana. Ilay fitiavana io tsy iza fa Andriamanitra no fitiavana, Jesosy Kristy no fitiavana. Raha vao Jesosy ny ao anatinao dia tsinitsinina ny zavatra ananantsika. Ilay olona izany mieritreritra hoe ilay fitiavana mety hoe amin'dika izay ilay amin'ny teny frantsay hoe charité na hoe amour izany. Fa ilay charité hoe dikan'ilay charité hoe manao asa fanampiana dia manao ezaka be. Tsy izay ilay fitiavana fa fanananao an'Andriamanitra Jesosy Kristy ao anatin'ny fonao dia araka ny fahatsaran'Andriamanitra. Izay no tena hoe fitiavana, izay no tokony hananantsika izany. 120 aminaran'i Jesosy. Nefa izao dia ho eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako havanana ianao. Tsisy afa-tsy eo amin'ny Tompo. Ny saina omenao no hitarihinao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao amin'ny voninahitra aho. Verina kely eto amin'ilay hoe mihazona amin'ny tanana ankavanana. Misy foana izay maninona hoe tanana ankavanana fa tsy mihazona tamin'ny tanana ankavia. Dia mampatsiaro ny Virginy 5 endry. Ny ratsan-tanantsika dia 10 tanana ankavia sy ny tanana ankavanana. Ilay 5 endry izay hoarina amin'ny tanana ankavanana, io ilay hoe azon'Andriamanitra. Izay izany mila mihazona an'Andriamanitra fa ireo 5 endry ireo no tafiditra tamin'ny fampiakarana ary tafiditra ao amin'ny vavahadin'ny lanitra. Rehefa tafiditra ireo izy dia nidy. Ka izay izany angataon'ny Tompo hitazona ny tanana ankavanantsika fa tsisy afa-tsy izay koa rehefa manangan-tanana izany rehefa mivavaka atsangany ny tananao fa hamaly anao ny Tompo. 120 aminaran'i Jesosy. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Izay izany raha mihoatra na mampitaha ny fiainantsika etỳ amin'ny tany tsika dia ho latsaka sy ho reraka. Fa tsisy afa-tsy ilay fanjakan'ny lanitra izay torian'i Jesosy. Izay ihany no ambara izany. Izay ilay hoe iza ary aiza ihany ilay Jesosy Yesoa Masiala izay rehefa ho avy dia ilay fanjakan'ny lanitra. Tsy izy io fa efa eo aminareo izy Jesosy, efa nitenentsika tery aloha. Eo ampovoanareo dia Jesosy Kristy. Raha ao aminao Tompo, ao anatinao dia efa ao anatinao koa izany ny fanjakan'ny lanitra.
andiny fahinana amby roapolo anaran'i Jesosy. Na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampo ny foko sy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra. Zay zany ilay izy tsinitsininy izao rehetra izao fa tsisy afa-tsy ny mametraka ny fontsika ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo. Iza ilay vato lampy ny foko, ilay vato lampy dia tsisy afa-tsy Jesosy. Jesosy ilay vato lampy, izy ilay vato lampy nokapohana tany anefitra dia namoaka ny rano ny bohiboka. Ao aminy misy ny rano ary tsy hangetaheta intsony ianao izy fa tena hoe isotro ny rano velona. Dia ny ranonaina izay any an-danitra any koa. Vakitsika any amin'ny Apokalipsy zany any amin'ny Genesis no resahana ny ranonaina, ny hazonaina, dia any amin'ny Apokalipsy izy mbola miteny an'izay koa ny hazonaina sy ny ranonaina. Ka izay zany no ambara eto, tsisy afa-tsy ilay fiainana any an-danitra no tadiavintsika, fa na ho levina aza hozy izy ny nofoko sy ny foko dia ho vato lampy ny foko, dia mbola ho vato lampy ny foko tsy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra. Mila maharitra mandrakarivotsika, mitahiry zany mitazona ny tompo amin'ny tanàna ankavanana tokoa. Andininy fahafito amby roapolo aminaran'i Jesosy. Fa indro very izay lavitra anao ary ianao izay rehetra mijangajanga mafoy anao. Eto zany dia mazava very izay lavitra. Raha lavitra ny tompo ianao, manao tsinitsinina, tsy mahay manao na inona inona izy raha tafalavitra aminy, raha tafasaraka aminy ary very. Ary aringanao izay rehetra mijangajanga. Io ilay araka ny teny amin'ny Apokalipsy teo, ny mpijangajanga, ny mpanao ratsy, ny mpanompo sampy, ny mpandainga dia ho very ary alefa any amin'ny ilay farimy rehetra fahafatesana faharoa zany ozy izy. Ka izay mampitandrina antsika, raiso ny tompo, ekeo izy aza misalasala, aza mierikerika. Araka ilay efa nivakitsika maro teo, raha misy miteny tia izy Jesosy, aty ny tena misy azy satria misy vagagana mitandrema. Raha tsy mitarika anao hitodika hitady an'ny tompo, tsika tsirairay avy, averina foana ao Mateo 9:9, vakio tsara. Fa midira hozy ianao amin'ny efitranonao mangingina. Dikan'ilay mangingina amin'ny teny frantsay amin'ny efitra secret zany. Hoe chambre secret, ohatrany hoe miafikafina mihitsy ary. Fa ny tompo izay mahita anao mangingina hamaly anao. Andiny fahavalo amby roapolo aminaran'i Jesosy. Fa ny amiko dia ny manakaiky an'Andriamanitra no mahatsara ahy. Zay ilay Mateo 9:9 teo. Zay no mahatsara antsika, mitady azy andraman'alina fa tsy mitady olona, tsy manaraka olona, tsy manaraka anaram-piangonana, tsy manaraka izao tontolo izao indrindra. Amin'izao tontolo izao ao anatin'ny fety izao dia rehefa tsy nahazo cadeau tena mitovy amin'ny rehetrarehetra, na tsy maninona fa asiana kely ihany fa na tsy manao cadeau ary ianao na tsisy manome cadeau, ny tompo no miaraka aminao dia mifalia. Fa rehefa ao aminao ny tompo, izy ny tena fanomezana tsara indrindra. Ary izay omeo amin'ny olona. Jesosy Kristy izay toriana eto zany tena tsara, izay omentsika ny olona. Dia aminaran'i Jesosy hoe ianao ry Tompo Andriamanitra no nataoko fialofana mba hitantarako ny asanao rehetra. Zay mihitsy, zay no teneny eto. Hitantarako ny asanao rehetra, zay zany nomena ny olona. Ianao ry Tompo Andriamanitra no nataoko fialofana. Hoe izy ilay fialofana, izy ny dikan'izany fialofana izany, zavatra tena hoe misy ny ampy ao, misy zavatra tsara ao, tsy azon'ny orana, tsy azon'ny tafio-drivotra. Ka rehefa tratra an'izay santsika ao anatin'ny fiadanana, fiadanam-po, fiadanam-panahy, fiadanam-batana koa ao amin'i Jesosy Kristy, dia hitantara isika, tantara ny asan'ny tompo amin'ny fiainantsika, amin'ny olona. Ary izay ilay toriantsika hoe aiza ihany ilay Yeshua Masia izay torianareo, dia hozy ianao hoe ato amiko izy dia ho zaraiko aminao, fa raiso izy. Fa raha raisinao dia ho hitanao fa efa velona izy ary efa tonga aminao. Fa ho avy izy, izay ilay fantatrao ny tenin'Andriamanitra, dia izay voatenina aminy amin'izay hoe ho avy izy eny amin'ny raholanitra handray izay azy ihany. Ka dia izay ny tenin'ny tompo fampiarezantsika androany, mety lavalava androany fa voninahitra ho an'Andriamanitra dia mahereza hitady an'Andriamanitra amin'izao faraparan'ny taona izao. Izao moa zany mois de décembre zany, volana décembre no izarako ny tenin'Andriamanitra, dia mitadiava ny tompo fa ho hitanao ny voninahiny
aza misalasala. Enoy ny fampaherezana, betsaka ny fampaherezana amin'ny zao ho avy Jesosy zao, na fijona vavombelona, na filazana fahitana, na fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Misy lesona ihany koa ary dia enoy ianaro mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mivavaha tahaka an'ilay mpitondra tena teo fa tsy hita rehetra ny tompo hamaly anao. Voninahitra amin'Andriamanitra irery dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Amen.